Ao anatin'izao savorovoro izao hatrany dia nilaza mazava tsara i Lazare Zaferson ary neo heviny manoloana ny tokony hisiany fanovandravitra izay amin'izao ankehitriny izao ka ny any ministeran'ny atitany na ny intérieur no kihotra ifahara ny fanovandravitra na pilier ka izay no tokony asimpiheverina ho isatrany raha neo hevitra mahakasika ny zavamisy amin'izao ankehitriny izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampiandrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono ny namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ny androany ity araka an'izay efa natsiviko zay dia ny mahakasika ny fenoan-kevitry ny Lazare Zaferson no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Efa tonga ao an-tanindrazana ny colonel Charles Andrianasoavina avy teny Ivato izy ny tonga ary dia nivantana ateny amin'ny toboka Absaty Soanerana izy taorian'izay fa tongavany izay. Korakoraka sy hafalinina ho an'ireo namany raha vantany vao nahita an'ity manambony nahitra kolonely ity izay tonga ao Madagasikara ao. Ity kolonely ity moa tsara ho marihana hatrany fa isan'ny kolonely izay tena nanohitra tanteraka ny fitondrana izay noentiny Andriamatoa Andry Rajoelina teo ary matetika izy no maneho hevitra foana manoloana an'izay tsindry sy ny zavatra tsy mety izay niaina ny voaka malagasy tao anatin'ny fotoana lava izay. Ka izao izy tonga ao an-tanindrazana izao noho ny fitiavan-tanindrazana hatrany ho izy. Taorian'ny colonel Patrick zany dia izy indray zany ny manambony nahitra kolonely izay tonga ao Madagasikara ao hanatevin-daharana ry zareo ao amin'ny Kapsaty ao amin'izao ankehitriny izao. Hoy Zaza Randiberson tsy misy fanonganam-panjakana izany teo satria ny filoha no nandravan'ny gouvernemanta avy eo nitsoaka. Nanamarika ny fitsoahana andraikitra izany araky ny lalam-panorenana ny antenimiram-pirenena ary ny ekeny fitsarana avomboana lalam-panorenana fa hoe tsy filoha intsony Andriamatoa Andry Rajoelina dia ny olona ny ekeny vahoaka no nitondroina hitantana ny fanjakana sy andamina ny firenena. Raha filohan'ny firenena maleo tena no mandositra amin'ny fiaramanidina miaramila any mpanjanatany teo aloha dia tsy hoe nandositra izy fa naneho mazava fa tsy mbola afaka ny firenena. Fahaleovantena no nolazainy fa fanandevozana no navelany. Hoy Dama ao anatin'ny tarika mahaleo indray, aleo mba atao ampilaminana ilay fananganana Madagasikara vaovao fa lasa tsy misy dikany ilay tolona sy ireo maty-rehetra ry zandry malala isany ho isatrany. Alaviro ny fandranitana sy ny fampiadina ny gasy samy gasy, firaisan-kina no hery fa rehefa miady an-trano isika dia ahazo vahana ny colon ho isatrany. Hoy colonel Mikael Randrianirina indray, ny famahana olana ara-tsosialy no tena maika izao, ny fanovana mbola toe-tsaina asa maharitra izany. Mbola ao anatin'ny fakan-kevitra tanteraka isika amin'izao fotoana izao mba ahitana ilay prime ministre izay mety amin'izay haingana ny fananganana ny gouvernemanta ahafahantsika tena miasa ho isatrany. Fampitam-baovao avy amin'ny fiadidinina iombonana ho an'ny fanovana indray manoloana ny fivavahana ara-politika eto amin'ny tany sy ny firenena izay nangatahany vahoaka dia ampahafantarina fa manomboka amin'izao fotoana izao ny ministerana raharaham-bahiny, ireo masovohy sy consul rehetra any ivelany, ireo solotena maharitra ary tompon'andraikitra amin'ny trano fonena ny mpianatra malagasy any ivelany dia tsy maintsy manaraka sy manatanteraka ny toromarika avy amin'ny tompon'andraiky mpanjakana vaovao eto an-toerana. Tsy mahazo mandray toromarika afa-tsy amin'ireo manam-pahefana vaovao intsony izy ireo. Mihatra avy hatrany izy tia hiantohana ny fitoniana sy ny continuité de l'État ho izy ireo hatrany. Ao anatin'izany hatrany mazava ny havatra izay nalefa ny général Nilson René de Roland ny amin'ny mahakasika ny fanohen-kevitry ny colonel Faneva ny mahakasika an'izay hoe zandary sy ny fandravana ny zandary izay nampisotra ny colonel Faneva tamin'iny andro omaly iny. Efa niarin'ny zandary ary mbola miarin'ny zandary raha nambarany général Nilson René de Roland mahakasika ny teny izay nataon'ny colonel Faneva amin'ny tsy kitikitihana ny zandary sy ny fahavononany hiaro ny zandary. No hazavain'ny général Nilson ihany koa fa ny lehibe izay mpanome baiko ny zavatra nataon'ny zandary ny tompon'andraikitra fa ny zandary mpanatanteraka baiko aza disoina ary azarahana alahelo. Ny zavatra nataon'ny général Sara Ravalomanana no tena nanimba ny zavatra izay nataon'ny zandary fa tsy ireo bandikely izay nanatanteraka ny asany mihitsiny. Manentana ny rehetra izy mba tsy hanenjika ireo zandary sy ny vady aman-janany satria tsy tompon'andraikitra tamin'ny zavanisy izy ireo izay fitondrana tonga eo tsy maintsy ampiasa azy ireo toy ny efa nataony teo aloha raha ny fanazavana hatrany. Tsy fotoanany fandranitana izao fa fotoanany fiarahana ho hiatrany izy raha nandefa hafatra mivantana
ho an'ny zandary izay iray kôro aminy. Mazava araky izany fa miaro ny zandary tanteraka i général Sorné de Roland ary tsy miombon-kevitra amin'izay hoe fiadiana amin'ny zandary zay fa ilay mpanome baiko no tokony ho jerentsika ary ilay mpanome baiko no tokony ho saziana araky ny voalazany hatrany. Hoy hatrany Lazare Ferson indray mahakasika ny zava-misy amin'izao ankehitriny zao, ny ministera natitany sy na intérieur no kivotra ifaharany rafitra na pilier izay tsy misy intérieur ao sa faiky ho isatrany. Ny système administratif no base, ny administrateur civil, attaché d'administration, adjoint administration, assistant d'administration, ireo no miantoka ny fisina atao hoe fanjakana eny fotony. Tsy nisy mba hoe fakan-kevitra avy amin'ny faritra rehetra mba ny fambidinihana anefa ny ho izatrany. Nihona atamin'ireo mpiasam-panjakana ambony, grand commis de l'État izahay nanazava ny fanaovan-drafitra. Misaotra nareo nampandroso tompoko fa na izany aza dia ho sarotra ity fanaovan-drafitra ity araky ny voalazany Lazare Ferson hatrany raha naneho ny heviny mahakasika ny zava-misy amin'izao ankehitriny zao, ka dia andrasantsika eto ara izay ho fanaovan-drafitra izay hoentin'ireo mpitondra vaovao manoloana ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao ankehitriny zao. Satria raha ny hita sy tsapa dia izany fanovana izany tsy hoe vita androany dia androany na koa hoe iray andro dia vita matavy ilay fanovana izay ny andrasany be sy ny maro efa hatramin'ny ela. Manoloana ny zava-misy sy ny toedrara mitranga hatrany eto amin'ny tany sy ny firenena dia manamboninaitra ambony zandary sy ny zandary izay eo anivon'ny zandarmaria no manao ny fanohen-kevitra izay miantefa amin'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo sy tia tanindrazana. Mijoro hatrany izay zandary eto anivon'ny zandarmaria ary manohana ny fandraisana andraikitra izay natao lieutenant colonel Fanevarso Onimihary ho fiarovana ny zandarmaria izay miasa ary mbola hiasa ho an'ny firenena izay iaraha manana sy malagasy tsy vaky volo ho izy ireo hatrany. Fotoana hanarenana ny firenena sy hanavotana ny malagasy ho tombotsoan'ny daholobe izao fa tsy fotoana ny fiantsina na fifanenjehana na fanasiketahana satria samy nanao ny tsy mety daholy ny sampandraharaha-panjakana rehetra teto amin'ny tany sy ny firenena ka nahatonga ny Madagasikara latsaka lalina toy izao. Betsaka ny ezaka sy ny asa mila tomboka dian'izao ka isan'ny manana anjara adidy sy andraikitra amin'izany ny zandarmaria vonina hatrany hanompo ny vahoaka sy hanompo tanindrazana ho izy ireo hatrany. Mazava araka izany fa vonina hatrany ny zandarmaria am-pirenena izay hiara-iasa amin'ny vahoaka ary vonina hiaro ny vahoaka sy ny fananany hatrany izy ireo na dia nisy aza ireny disadisa sy ny fifandonana mahery-vaika teo amin'ny zandary sy ny olo-pirenena nandritra ireny fihetsiketsehana ireny ary dia iforan'izy ireo tanteraka izay fihetsika tsy voafehy nandritra ireny tolona ireny ho izy ireo hatrany. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy. Misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza adino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia miratsoa.